Omeko avy sy fanantenany anareo. Jeremia 7:20. Afatry ny fivondronam-ben'ny eveka ny Madagasikara. Ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy, ny kristianina sy ny olona tsara sitrapo rehetra. Ho aminareo ane ny fiadanana. Ato anatin'ny vanim-potoanan'ny Paka isika no mifampiarahaba amin'ny alalan'io tenin'i Jesosy tafatsangako velona io. Miarahaba anareo izay evekany Madagasikara, izay mivory eto Antananarivo, ka mampita izao afatra izao, izay mifanampy amin'ireo afatra sy fanambarana samihafa. Tsalona ny fanazavan'ny Papa Léon faha-14 hoe sady fiarabana sy firarian-tsola nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany no efa tanteraka sahady amin'ny fotoana ilana azy, satria izy Jesosy manala ny ahian'ny mpianany mihitsy no fiadanan'Andriamanitra. Herintaona izay no nananantsika nyity papan'ny fiadanana ity, 2024. Iombonantsika aminy sy antsika mbavaka ny ady mafiatreny ankehitriny ho an'izany fiadanana izany, manoloana reo ady izay mampijaly firenena maro. Eto amintsika dia mampisaotra an'Andriamanitra ny jobely volafotsy 20 taona na evekandry Monseigneur Cardinal Désiré Tsarahazana, Vincent Rakotozafi, Gaetano Di Piero, Zygmunt Robaskevich, José Alfredo KRS de Nobrega, eo koa ny 20 taona ny dioseze ny Fianaravo Atsinanana sy 20 taona ny dioseze ny Moramanga. Nanamaloka ny tantarantsika kosa ny fampitehana nahazo ny tanànan'i Tomasina sy ny manodidina, vokatry ny revi-doza Gezani. Mahavelo-panantenana sy mampisaotra an'Andriamanitra sady efa nolorantsika fisaorana ny fanehoantsika firaisan-kina, nanao voninkazo mahatratra araka ny fahendren-drazana sy ny fampianaran'ny evanjely. Mankahery sy mitondram-bavaka hatrany andreo traboina na moiavana sy fananana ary asa. Fanantenana sy tebiteby. Eo amin'ny fiainam-pirenena indray dia tsapa fa miaina ao anaty fanantenana sy tebiteby ny vahoaka malagasy amin'izao kiondalana lalovan'izao. Akory tokoa ny hafaliana sy ny tsirim-panantenan'ny vahoaka raha ny jory ty fitondrana ity sy ny fanavaozana ny dradradradraina. Nisy tokoa ireo namelona ny fanantenana, toy ny fanandratana avo ny fiandrianam-pirenena, ny fiainan'ny fahatambajiro sy ny rano, indrindra tamin'ny gouvernemanta voalohany, ny fitohizan'ny fanamboaran-dalana, ny fijerena akaiky ny mpiasam-bahoaka, ny fampianarana sy ny sisa. Tsy azo didy tsy hita koa anefa ireo zava-misy na fomba fiasa teo aloha izay mbola mahazo vahana na mihery vaika ka miteraka tebiteby ho an'ny vahoaka. Singanina amin'izany ny vidim-piainana mampitenin'ny mona, ny fahasahiranany tatsa amin'ny fahamaham-bokatra sy ny vidiny, ny tsy fandriam-pahalemana, ny kolikoly, ny ady seza sy ny ketrano an-trano, ny fanehoan-kevitra miaro fanalam-baraka sy fampisaraham-bazana ary fampiororona, indrindra amin'ny tambajotra-tserasera, ny fitakina lava miaro fandrangarangana fitokonana, ny fanindraindrana be loatra ny mpitondra, ny fampanginana na fisamborana andreo tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra, ny ady tany, ny famotehana ny tontolo iainana, ny tsy fitovian'ny fiahina ny faritra samihafa eto Madagasikara. Tsapa ihany koa ny fanendrena olona efa nalohan'ny vahoaka, ny fahatongavan'ireo vahiny maro izay mampiahiahy. Tsy dia hita taratra loatra hoe avy amin'ny vahoaka sy ho an'ny vahoaka ny fitondrana. Toa mijanona ho nofinofy ihany, ilay fanavaozana ny tabatabaina teny an-kanja sy tao an-dapa. Fiavaozana sy fanavaozana mankaiza. Izany no fanontaniana sy fandinihan-tena mameno ny sainy maro ankehitriny. Tsy misy drafitra politika mazava sy voafaritra tsara manko ny fitantanana ny fanavaozana, afa-tsy ny fehim-potoana roa taona sy ny fikaonan-doha-pirenena. Mazava ho azy fa tsy voafaritra ary voadingana aza indraindray izay tena lara-pahamehana ho an'ny firenena, indrindra ho an'ny vahoaka madinika. Fiavaozana miainga amin'ny tsirairay sy hatrany fotony no tsy maintsy hapetraka, toe-tsaina, fifandraisana, fomba fiasa, fandraisana andraikitra, ary fiavaozana mahasana ny lafiny rehetra ihany koa. Aoka samy hatsapa fa mila ny hafa sady ilain'ny hafa, araka ny nampianarin'ny Papa François ny tanora malagasy tamin'ny fiaonany tao soa mandrakizay, tamin'ny 7 septambra 2024. Tsy misy olona afaka ilaza hoe tsy mila nao aho. Tsy maintsy hampandeferina ny ampota fahoatra sy ny fiavina vonana ary ny fitopona teny fatratra.
Antsika rehetra Madagasikara fa tsy an'olombetsy na vondrona na sokajo manokana. Samy manana ny tandrify azy eo amin'ny fampivoarana azy ary natao ifameno amin'ny an'ny hafa izany. Tsy misy afaka miala na mialangalana. Izany fiavaozana izany no antoka ampisin'ny fanavaozana ka tsy ho nofinofy intsony. Ankoatra ny fahatsapahtenan'ny tsiraray sy ny fatra dia manana didy ampanjary izany fanavaozana izany ny mpitondra sy ny tompon'andraikitra rehetra. Izy ireo aza no tsy maintsy miroso mialoha amin'ny fiavaozana. Aoka avadika ao aoriana sy tombony ny fahasamihafana fa tsy sanatria hivaona amin'ny fifampandaniana sy ny fifanelikiliana. Mila fahasahiana izany sady mila fahaizana mifehy ny tena sy ny teny atao, mitana ny teny natao rahateo ary milaza ny marina hatrany. Aoka samy ahy makalesona amin'izay no alovan'ny firenena na ny mpitondra na ny vahoaka mba tsy ho mpamerina n'izay efa fantatra fa nampitondra faisana ny firenena indrindra ny madinika. Fikaonan-doha-pirenena, fiombonana sy fanantenana. Fikaonan-doha-pirenena no efa napetraka hatramin'ny voalohany ho lalana iarahana mametraka ny fanavaozana izay andrandrainy rehetra. Fikaonan-doha mazava sy mahomby no ilaina, tsy maintsy hazava sy ho hajaina ary ananana fitokisana izay mitarika azy. Anjaran'izy ireo no manao izay ahafahany maro anisa indrindra handray anjara sy hatsapa ny alehibeny ny anjara brika entin'ny tsirairay sy ny isam-paritra hatrany fotony. Tsy maintsy hazava koa ny tanjona tratrarina sy ny fomba fiasa. Olona mahasolo tena maro sy mahalala ny tompontsoan'izy ireo no antsoina. Fifampaianoana sy fampiresana ao anatin'ny fifanajana, ny marina, ny rariny sy ny hitsiny ary ny fitiava-tanindrazana tena izy no lalana mazava ho an'ny fanavaozana. Natao omena sehatra bebe koa hatrany ny fanehoan-kevitra mirindra sy feno fifanajana. Ny fahatsapana ho malagasy, vahoaka sy firenena ray tsy mivaky no ibaiko ireo mandray anjara mivantana na ankolaka amin'ny fikaonan-doha-pirenena. Ny vahoaka malagasy mihitsy no natao votin'izany fisainana izany tariny eo ampiainan'ireo mitondra sy te hitondra azy. Ampandeferina ny ampo politika sy ny tombontsoa manokany faritra na vondrona na antoko mba hatongavana amin'izany. Tsy ilaina ny fanasoasoana na fanaratsiana botolo ny endrim-pitantanana tiana apetraka sy ireo pomba na mpanohitra azy. Hiafara amin'ny fifaniliana sy ny fifampandaniana ihany izany. Ny tanjona sy ny fomba fiasa mazava no hamaritra an'izany. Tsy tokony salasala handrava sy hanovana izay hita fa tsy nahitana fahombiazana teo aloha ary hitazona nanamafy an'izay voapirofo fa mampivoatra ny Madagasikara. Fanantenana ho an'ny vahoaka malagasy sy lova maharitra ho an'ny taranaka no vokatry ny fikaonan-doha-pirenena mba tsy ho fandaninandro sy volafotsiny ihany. Ny fanavaozana sy ny fiavaozana no tsy maintsy ho hitantaratra avy hatrany. Fehi-kevitra sy rafitra mampirisika ny olom-pirenena hahalala ny anjara toerany sy ny anjara asany mazava no avoaka ny fiaraha-midinika ny samy malagasy. Tsy ho adininy fa eo koa ny anjara toerana sy ny anjara asany ny hafa isan'ambaratongany. Fehi-kevitra sy rafitra tsy hahafahan'ny mpitondra sy ny mpanao politika mamerina ny adisoana efa nataony teo aloha koa no ilaina. Izany no ampatokony malagasy fa afaka mivoatra i Madagasikara ary manana anjara brika amin'izany izy. Raha mazava sy mahaliana izay soritany fikaonan-doha dia mora ho an'ny vahoaka tompony fahefana ny ankatoana hitsipaka azy. Tsy misaraka amin'ny fikaonan-doha-pirenena rahateo ny fanomanana ny fifidianana. Voakasika izany ny rafitra sy ny fitsipika ary ireo tompona andraikitra hanomana sy hikarakara azy mba ho voka-pifidianana ekeny be sy ny maro no hivoaka. Tsy tokony hifangaro ny fikaonan-doha-pirenena sy ny tetika fandrombahana fahefana na sanatria fibodona toerana. Vahoaka miaradi. Tsy isy izay tsy vahoaka tokana ny malagasy, tsy vahoaka mpifaninana na mifandrafy na koa manaiky atao an'izany. Efa hita tamin'ireo fitondrana ny fandimy fa tsy nampivoatra antsika ny zavatra toy izany. Vahoaka miaradi isika, miray etaeta hivoatra, miara-miatrika sy miara-mizaka ny mafy. Fikaonan-doha-pirenena dia tokony hametraka antsika bebe kokoa vahoaka miara-mifo, miara-mientana, miara-mandroso. Tsy afaka hiandry fikaonan-doha-pirenena na hiandrandra zavatra goavana sy miavaka nefa isika vao hiditra amin'ny fiavaozana sy ny fanavaozana. Izay ataontsika isan'andro ankehitriny izao no miantoka an'izany.
Mahay izay miaina am-piadanana sy samy manao tsara ny asany ary misitraka izay ny sasarany hoy Masina Paoly ao amin'ny taratasy voalohany ho an'ny Tesalonisianina toko 4:1-10. Izao ny fotoana anehoana sy atao asary-piaro amin'ny mahavahoaka miaradiantsika. Aza mandeha irery, aza miady rery fa ny olo-tokana tsy mba vahoaka. Ry vahoaka malagasy mpiray tanindrazana, iankinany fivoaran'ny Madagasikara sika sy izay ataontsika isanandro. Raisan-tanana hatrany ny fiainantsika, mijoroa amin'ny mahavahoaka tokana, aza manary toky, aza pandeferina ny marina sy ny fihavanana. Ry mpitondra, aoka tsy ho diso fanantenana aminareo ny vahoaka. Miandandra mpitondra manana toetra ny ray aman-dreny, tsy manavakavaka, tsy mametraka elanelana be loatra aminy ary tsy manao azy ho tompony mankatakatiny izy. Aoka ianareo resy lahatra voalohany amin'ny fihavaozana sy ny fanavaozana ary hanome hoam-piainana amin'izany. Tandremo toy ny anak'Andriamasina ny fanapahan-kevitra raisinareo sao hamatotra ny firenena sy ny taranaka ny aoriana. Isika mitonona opinina mpitondra vahoaka, indrindra ny kristianina. Antoka ray lehibe amin'ny fivoaran'i Madagasikara ny finoana sy ny fiainantsika dia mifanaraka amin'izany. Alaviro ny fisalasalana sy ny fialangalanana izay anisany mampiletika ny firenentsika. Aoka ho lohalarana hatrany amin'ny fiatrehana ireo hetsika lehibe hatao eto amin'ny firenena isika. Avadio fihavaozana sy fanavaozana ny firenena ny fampianarana izay noraisintsika. Ry tanora, aza variana amin'ny andro any ihany fa tsy njovy no avy ombonantsika. Ianareo no fanantenana ka iakinan-javatra be ny ataonareo ankehitriny. Fadio ny fifampiandaniana, ialao ny herisetra, aoka ho tanora mpanorona fa tsy ho mpandrava. Aza manaiky ho rebirebena sy ho viraviraina na ho vidim-bola. Matoky ianareo zahay satria vahoaka tokana miaradia isika. Amarananay ny afatra ireto andalana avy amin'ny lahatenin'ny Monseigneur Thomas Gressa, solitenan'ny Papa eto amintsika ireto, izay mampatsiahy ny fanentana ny Papa Léon fa-14 tany Afrika, isokajy ny kolokolo loza amin'ny tatao, izay tsy maintsy sitranina amin'ny kolotsaina vaovaon'ny fahamarinana. Rehefa ny tsirariny no mandoto ny fo dia lasa n'olombitsy ny sakafo tokony ho an'ny rehetra. Ny taniny manokana ny mitondra mba tsy hamela ho maty-momoka ny fanantenan'ny tanora, ary anao izay atonga ny firenena ho vinam-panantenana izay manatitratotra fa ny fampandrosoana dia natao ahasana ny lafi-piainana rehetra. Miombina amin'ny Masina Maria ireny hatrany isika, indrindra amin'ity volana Mey ity, manankina tsy tapaka ny Madagasikara amin'ny fo masin'i Jesoa, miaraka amin'ny masin-dahy Josefa ary ireo olo-masina sy olo-tsambatry ny tanindrazantsika. Efa miarahaba sy mirary fety Pentekoty feno fihavaozana sy fanavaozana avy amin'ny fanahy masina ho antsika rehetra izay eveka ray aman-dreninareo. Natao teto Antananarivo ny 13 Mey 2024, fahatsiarovana amin'ny fisehoan'ny Masina Maria tao Fatima.